Hevitra vitsivitsy ho fitoriana an' Jesosy. Hevitra vitsivitsy ho fitoriana an' Jesosy. Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Fivaliana mandrakariva ry mpiara-midinika namana no hiatranoko ao aminao, hiaonako aminao amin'ny alalan'ity fandaharana iarahantsika ity. Misaotra antsika rehetra amin'ny fatokiny, fitiavana, fiandiniana ny tenin'Andriamanitra. Miarahaba antsika tsirairay avy, na ny akaiky indrindra na ny farany izay lavitra indrindra. Ny fiadanan'ny tompony ameno ny fonao sy ny ankohonanao. Ndery hiaraka hivavaka isika. Tompo Andriamanitra io, Andriamanitra hatramin'ny taloha sy mandrakizay ianao, ary mbola Andriamanitra ankehitriny. Misaotra anao izay no fitantananao anay ka afaka manana izao tombontsoa lehibe izao izay andinihana ny teninao. Mamela ny helokay sy ny tsy fahatanteranay, ary eo ka mba ny faneo masina kosa no ameno ny fonay ka hitarika anay ho amin'ny marina rehetra ary hampianatra anay ny teninao. Dia mitenena tompo fa miaino izay hay mpanomponao. Tononona sy angatanay ny vavaka noho ny amin'ny anarana Jesosy. Amen. Ny andininy natao tadiana mandrakariva no anomboantsika izao fiarahana izao, izay azo lazaina koa hoe votoaton'ny dinika ifanaovantsika amin'ity androany ity. Ao amin'ny Isaia 50 ka ny andininy 4. Isaia 50 ka ny andininy 4. Manao hoe: Jehovah Tompo no nanome any lelan'ny efa mahay, mba izaka manao teny ampatanjaka izay reraka. Ampandrenesy isamaraina, eny, ampandrenesy ny sofoky iaino, tahaka ny efa mahay. Mahafinaritra izany teny izany. Tarika antsika sady eo amin'ny hoe inona no hevitra mba ahafahana mitoriny amin'i Jesosy. Dia eto ny mpaminany Isaia dia milaza fa ny ahafahantsika mitory ny filazantsara dia ny faharesen-dahatritsika fa Jehova no manome antsika ny lelan'ny efa mahay, mba izantsika mantanteraka izany adidy andraikitra izany. Ny fanontaniana ao antsika tsirairay avy dia izao hoe: iza ary no hitoriana an' Jesosy? Iza ny karazan'olona hitoriana an' Jesosy? Ny ao an-trano ihany ve? Mpiara-miasa ve? Ny mpivarotra ve? Sa izay olona hitanao eny an-dalana rehetrarehetra eny? Ry mpiara-midinika, miantso antsika rehetra Andriamanitra mba hanampy azy amin'izany asa izany. Mampieritreritra izany, manaitra izany. Miantso antsika rehetra Andriamanitra mba hanampy azy amin'izany asa izany. Ka tsy vitan'Andriamanitra, tena vitan'Andriamanitra, fa miantso anao izy mba hiara-iasa aminy. Miantso antsika Andriamanitra mba hanampy azy, ary manome atoky antsika izy. Fa hanome antsika, ny teny manao hoe aizaka manao teny ampatanjaka izay reraka. Andriamanitra manome ny lelany efa mahay mba aizantsika mampatanjaka izay reraka. Rehefa vonona ianao hiara-iasa amin'Andriamanitra, dia Andriamanitra mihitsy manome anao fahafahana matanteraka izany. Andriamanitra mihitsy manatanteraka izany. Zao voalaza eo amin'ny andininy, eo amin'ny Petera 1, toko 7. Petera 1, toko 7 ka ny andininy 15. Dia zao no voalazany: fa manamasina an Kristy Tompo amponareo, ary eo ka vonona mandrakariva ianareo amaly izay manontany anareo amin'ny antony fanantenana ao anatinareo, nefa amin'ny fahalemem-panahy sy ny fanajana. Misy fotoana izay tsy maintsy hamalitsika ny fanontanian'ny olona ny amin'ny antony fanantenana. Dia mba hahafahana manatanteraka an'izany, Andriamanitra manome antsika ny lelany efa mahay ahafahantsika manatanteraka an'izany. Ndeto ary misy ara-dalàna vitsivitsy mba ho diniantsika, mba hahatonga antsika ho vonona izarany amin'i Jesosy, izay nalaintsika avy amin'ny Petera 1, toko 7, manomboka amin'ny andininy 9 ka hatramin'ny andininy 15. Dao vakitsika ilay teny:
manomboka amin'ny andininy fahavalo. Farany raisa saina ianareo rehetra ka miarah ory, mifankatiava tahaka ny piralahy, mifamorafo manetreteny, tsy mamaly ratsy ny ratsy na fanaratsiana ny faharatsiana, fa aoka hisaotra kosa, satria ho amin'izany no niantsona anareo mba handova fitahiana. Fa na iza maneho fiainana sy tahita soa andro soa, aoka izy hiaro ny lelany amin'ny ratsy ary ny molina mba tsy hiteny fitaka. Aoka izy hiala amin'ny ratsy ka hanao soa, aoka izy hitady fihavanana ka sy hanaraka azy. Fa ny mason'ny tompo dia mitsinjo ny marina, ny sofiny mihaino ny fitarainany, fa ny tavan'ny tompo dia tezitra amin'ny mpanao ratsy. Fa izy no anisy ratsy anareo raha mazoto amin'izay tsara ianareo. Fa raha tahiny mitondra fahoriana noho ny amin'ny fahamarinana ianareo dia sambatra, ary aza matahotra tahaka azy, ary aza mangororo ianareo. Fa mana masina ny Kristy tompo ao am-ponareo, ary aoko vonona mandrakariva ianareo amaly izay manontany anareo ny amin'ny antony fanantenana ao anatinareo, nefa amin'ny fahalemem-panahy sy ny fanajana. Reto ary le sosokevitra sy tonjika avy amin'izany andalan-tsoratra ny vakitsika izany, mba hahafahantsika ho vonona izarany amin'ny Jesosy. Voalohany, ataovy izay hahafantarana olona ka mikolokolo fifandraisana fisakazana amin'izy ireny, ka mahaiza maneho fahalemem-panahy, fahatsara-panahy ary ny fitsinjovanao izay mety mahasoa izany olona izany. Faharoa, mivavaha mandrakariva mba hiasan'ny fanahy masina ao am-pon'ilay olona, mivavaha mandrakariva ihany koa mba ahitanao fotoana hifandraisana aminy. Mitadiava fomba tsotra hiresanao aminy momba ny fanaramanao amin'ny fifandraisanao amin'i Jesosy dia manao vavaka ho azy. Manarakaraka an'izany, mitadiava hevitra hifandraisana amin'ilay olona na amin'ny olon-kafa amin'ny fiangonana zany na ivelany, mba hahafahanao mahatonga azy hanana fifandraisana, mba hahafahanao mampiditra fampianarana baiboly amin'ny fitorinany amin'i Jesosy. Manarak'izay dia izao, eto am-bavaka izy dia manimana teny fikasana ho azy mba hiatrehany ny tontolo androny, ary dia hitanao fa mirosotra moramora izany, ary maneho fihetsika tsara, satria ny fihetsika dia maneho ny maha-isika antsika. Zay le hoe amin'ny fahatsara-panahy sy ny fanajana. Izay hevitra vitsivitsy ho amin'ny fitoriana filazantsara izay ny diniantsika tamin'ity androany ity, zany hoe anjarantsika zany ny mitady izay mahasoa anankiray, mitady ny fotoana mety hifampiresahana aminy, mivavaha ho azy, ary ampitomboy mandrakariva ny fisakaizana. Aza adino ilay teny izay nomen'ny tompo amin'ny mpaminany Isaia hoe fa Jehova efa nanome antsika ny lela nefa mahay. Mpiara-midinika namana, Andriamanitra ny hatateraka izany ao am-ponao, ao am-pontsika tsirairay avy, ka haitsika ny mizara ny Kristy amin'ireo mpiara-belona manodidina antsika. Ndeha ary hivavaka sika marana antsika izao dinika izao indray. Andriamanitra rainay izay any an-danitra misotronao izahay, noho ny taridalanay nomenao androany ka nanomezanao anay torohevitra vitsivitsy tsotra mba hahafahanay mitory manambara ny hafa ny aminao Jesosy ilay tompontianay. Ny fanenao masina mandrakariva ny orinay mba hampianatra anay sy hitarika anay ho amin'izany, dia mitahianay mitahiny tontolo andronay androany, aza mafona masaraka anay. Tinonona sy angatanay ny vavaka amin'narany Jesosy. Amen.